Amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika ny amin'izao ny soa. Tonga amin'ny fotoantsika izy azahoantsika amoroso indray amin'ny toy ny fampianarana zany a. Larana fa 5 ny laran'ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny ity. Mandroso totokatranon-tsika ny ambassadeur-ny soa Aziatia ary manona ny hatsarana amintsika ireo totokatrano irotsika amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra ary ny lohateny fampianarana moa zany dia hoe tsy misy herina fahefana maresana zany Yehosoa zany manerana an'izao tontolo izao. Efa filazana atao sady zany hoe tsisy fahefana hanohitra azy na iza na iza, na avy any amin'iza na avy any amin'iza, fa azy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy dia ny fahefana rehetra any amin'ny lanitra lanitra anazy dada iavazany. Ho azy mianaka ny voninahitra mandrakizay ary vavaka tsy ny fampianarana izay rehetra indrindra amin'izao fotoana izao ary miarahaba antsika rehetra ny ambassadeur-ny Yehosoa Aziatia tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny tenin'Andriamanitra manona ny hasoavan'ny Yehosoa amintsika tsy avy atotokatrano dia samy taina Yehosoa atao zany tsika rehetra zany. Ny fampianarana dia larana faha 5 ary anazava ny tenako mikasika an'ilay hoe tsy misy herina fahefana maharesy an'i Yehosoa manerana an'izao tontolo izao na hoe afaka hanohitra anazy. Tsy misy zany. Ka izay mihitsy no azavaina amintsika izay rehetra nay ny fampianarana hoe zany ve dia tena Yehosoa? Ny antony misy sary ao azavaina amintsika ny heriny sy ny fahefany dia ampahafantarina antsika rehetra zany. Ity aloha ny lazana amintsika tsy hita maso hoe ity aloha zany dia nahita an'izany ny tany amin'ny vaninandro tany aloha fa tsika moa zany tsisy nahita ny sarinareo olombelona ny tiako tenenina dia mionona amin'izay zava-misy tsika amin'izay fotoana izay. Fa nefa ny marina ilay tenina dia mionona amin'ny zava-misy satria izao tsy misy mihitsy ny fahefana amin'ity tany ity mahavita manova olona ho lasa tsy mahay manota intsony. Tsisy fahefana mahavita an'izay eto amin'ity taninareo ity. Fa nivavaka ihany nareo hatramin'izay ary nanompo Andriamanitra marobe nareo hatramin'izay. Fa zany nafaka anareo tamin'ny fahotana zany tsy miexista mihitsy zany. Fa tsy maintsy manao ratsy nareo amin'ny olombelona nareo. Ary raha misy mezaka ny anao tsara nareo tsy afaka ao mihitsy. Fa izany aloha zany dia efa herin'ny Yehosoa te tsisy manina tsisy mavita satria maninona izy irery ihany no nahavita nafaka anao tamin'ny fahotanao ary nahavitanao tsy manota intsony. Zany ka tena hery zany. Ary zany tsisy mavita zany. Na ny mpanao fagagana raha tsy mahay an'izany, na reny mpanao mirakla reny raha tsy afaka manao an'izany satria tsy ananana izay fahefana izay. Zava-marina aloha zany. Ary tena zava-marina ary tena zava-misy izay efa olazaina amintsika tsy avy araka an'izany ten'Andriamanitra izany. Ka laotsika aloha hiainga ny mifototra ilay izy aloha hoe aiza moa zany ny fototra fanahy milaza an'izay sary izay dia andaontsika aloha ilaza hoe izy aloha namorona an'ity zao tontolo izao ity ingaitsika hatrany mihitsy ny tantara zany hoe izy no namorona an'ity zao tontolo izao ity dia hamoaka ny tenin'Andriamanitra atsika. Satria aoriana azy antsika vao moaka hoe nisy an'izao dia nisy an'izao dia nisy an'izao ary ny farany moa zany ity resaka manala ny fahotana ity. Satria izany izao no sujet mahery vaika maneran-tany izay tsisy mpanana mihitsy zany fa Yehosoa irery ihany no manana an'izany. Dia izay toriany ambassadeur-n'izay ny rahany dia zao Aziatia hitantsika zao. Hitantsika amin'ny publicité sy ny karazan'ireny zany. Ka ho jerevantsika aloha zany hoe ny namorona an'izao tontolo izao aloha zany jerevantsika aloha vita mba somary jery kely toko izay andiny maromaro indray tsika aloha raka izy dia ho anareo rehetra rehetra izay ny tokatrano ihany koa zany dia miara-mijeritsika. Genesis toko voalohany ny andininy voalohany. Genesis toko voalohany andininy voalohany dia vakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa. Tamin'ny voalohany Iava nahary ny lanitra sy ny tany. Zany izay ny voalohany aloha izay. Izay zany hoe Iava no nanorina ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny andininy fahatelo ary nanao izy hoe misia mazava dia nisy mazava. Ary hitany Iava fa tsara ny mazava. Ary nampisarany Iava ny mazava sy ny maizina. Ary Iava ny andininy fahadimy ary Iava nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina ataony hoe alina dia nisy hariva, risy maraina andro voalohany izay.
eo zany izy dia namorona ny lanitra sy ny tany ary namorona ny mazava. Izy moa tompon'ny fahazavana reto hoe dia ny fahazavana namoary. Mazava be zany zany teny zany fa mahery izy satria izy namorona ary tsy mbola misy mihitsiny Andriamanitra samy teny fa izy namorona zao tontolo zao. Mbola tsisy mihitsy zany. Fa nefa misy eo no teneniny. Satria ataon'io Andriamanitra marina tompony teny sahirana zay miteny izay. Ro aventsika vakina. Avenika indray mandeha aloha izy fa nanjavona teo ilay toko izay ndiny rehetrarehetra. Dia jerevantsika eny dia ny Genesis toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Eto indray zany dia milaza hoe namorona ny olona izy. Ary avana ary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorona anazy, lahy sy vavy ny namorona ny azy. Namorona ny olona indray izy zany, namorona anao io Andriamanitra io. Tsy hoe koneny forona ho azy anao fa nisy namorona anao dikan'izay. Indray tsika jery toko izay andiny manaraka indray tsika zany satria tsika zany dia mikaroka foana hoe hijery indray tsika ny amin'ilay hoe nanamboaran'Andriamanitra ny aiza moa zany ny any ambony eny zany aiza moa misy an'iny hoe zao tsy efa tsy kely hoe ny teny matsy hoe tetra any amin'ny lanitra ambony eny dia izy daholo nary anazy Isaia toko 5:7 vaketsika indray aminarany eo soa Isaia 45:18 fa izao nilay izay niava izay nahary ny lanitra izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namorona azy fa natao nonena izao ny ava ary tsy misy hafa. Namorona ny lanitra eny ambony eny zany dia mbola io dada iava io. Zany hoe zany ny hera sy ny fahefany sady namorona ny tany izy namorona nyzao rehetrarehetra zay rehetrarehetra hitanao sy ny tsy hita maso ihany koa zany dikan'izany anazy dao zany rehetra zany. Ka zany teny rehetra zany dia efa ilazantsika hoe izy no namorona. Ary rehefa avy eo moa izy rehefa avy namorona kosiny dia nitondra ny zanak'Israely ilay nivoaka avy any Egypta ao amin'ny tany Kanana ary nandritra ny ranomasina mena teo ambany tongotreny zanak'Israely. Zao ndraiky jerevantsika indray izay tena Andriamanitra hoe nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely tamin'izy nandeha teo amin'ny ina moa dia teo amin'ny ilay tany izay nandehanany zareo nandeha tamin'ny tany maina izy. Zao jerevantsika indray izay teny izay aloha alefantsika misesy kelikely dia hitantsika amin'izay ny toy ny tantara Exodosy toko 4:10 manao amin'ny andininy aiza moa zany jerevantsika voalohany eo amin'ny 13 eo angamba ny jerevantsika zany Exodosy 14 manao amin'ny 13 nuke rahantsika maso hoe namoron'Andriamanitra n'izao tontolo zao zany ny fangaro ny nanasiran'Andriamanitra ny ranomasina mena zany teo ambany tongotreny zanak'Israely. Zay no jerevantsika amin'nomboka androany indray jerevantsika kely hoe ity indray ny heriny sy ny fahefany. Ao amin'ny 2:12 13 avy hatrany vakitsika 10:12 ary Mose tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava zay ataon'io anareo an'io. Tapaka raikidraikitra ve revolonakely aloha zay vekle mandeha ilay teny teo ary Mose tamin'ny olona satria nomenomenina ny olona zany le hoe misy ny Egyptiana manenjika eo Farao mono amry zareo dia Mose tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava
zay nataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Iava iady ao anareo fa ianareo kosa angina, satria rehefa nivoaka avy any amin'ny tany Egyptianina ny Israela de nenjehany zareo Egyptianina izy ho vonoina am'izay. De eo le olona le menimenina be hoe io ary farao fa tonga nenjika atsika nefa antsika tsy manana fitaovam-piadinana, tsy manana. De ozy Mose hoe aza mataotra fa ataony ava tsy ho hitanareo tsony reo. Zany na toe miaraka amin'io Andriamanitra mahery io zany. De ozy hoe tsy hitany maso zany, ho hitanao maso io rehefa kelikely fandaso kely fa ho avy eo tsika. Zany ny atao Andriamanitra zany aloha. Ary hoy ava tamin'ny Mose, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, hoe mandroso foana fa aza matahotra. Ary aingao ny tenao, de injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, de andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Zay. Fa ino zao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy, de ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramila rehetra mba mikalesa sy ny mpitaingina ny soavaliny. De ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny ava, rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingy soavaliny. Alay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo anoloana ny tompony Israely, zany hoe tena nisy anjeliny rana mihitsy ny tia ny alolan'ny Israely teo zany, de nifindra ka nakao aoriany, ary ny andro raona nifindra teo alohany de nijanona tao aoriany. Zany hoe le andro raona sy le anjery zany miara-mandeha. Le andro raona zany hoe symbole famantarana ny fisin'Andriamanitra hitany zanak'Israely, fa le anjely miara-mitia aminy manaraka ny zanak'Israely foana ny ran'Andriamanitra. Ka tonga teo ny tompony Egyptianina sy ny tompony Israely, dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampazava ny alina kosa ka de tsy nifanatony izy roa tota nandritry ny alina. 120 aza. De nahentsy Mose teo ambony ranomasina ary ny tanany, ary rivotra mera avy any atsinanana no nampisaviany avany ranomasina mandritry ny alina iny, ka natao ny tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano. Zany le herin'ilay dada ava zany, nampiasainy ny rivotra satria izy ny tompony rivotra, izy ny tompony ranomasina, izy ny tompony masoandro, ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lanitra ambony sy ny tany rehetrarehetra tia, anazy toetra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny ambony any. Dia nandeha teo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny akavahany sy teo ankaviany. Zay zany le zavanizy, nisaraka ny ranomasina. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Dosana hoe eza koa maninao zany, afaka miteny zany ny vavanao, fa za miteny eza manao zany tso fa tsy mety satria le manafaka amin'ny fahotana ka misy maventy zany. Ohatranao hoe ka le mandraraka mampisaraka ny ranomasina ny tena endrina be mihitsy, zany ny herin-dada Iava zany tsisy maventy zany efa tsy izery any. Fa ny hitan'ny masinao manaraka no asehoko anao am'izay. Ary ny farany de zao fanafahana ny fahotana zao. Hoe tsy misy herina fahefana afaka manala ny fahotana zany mihitsy ny eto amin'ity tany ity, afa-tsy ho Yahosoa zanany io ihany. Vo avy eo tsika zany. Ny zavatra nitranga faharoa zany hanamafisana amintsika ny herin'ny dada Iava, sy Yahosoa zanany. Satria hoe atao Yahosoa nke ny teneninao e. Ka io Yahosoa io le zanany naterana io. Efa nampianariko antsika io ny zanany malalany, efa nazavaina tamintsika tao anatin'ny fampianarana hoe Yahosoa. Fa aleontsika aloha tantarany dada Iava ny resahana, de ny zava-bitany tao amin'ny Yahosoa ny dikan'izay. Satria ny manao an'izany asa rehetrarehetra zany de lazaiko amintsika fa Yahosoa daholo no manao an'io. Avy amin'ny satria izy natao hoe mpanatanteraka ny baiko ny dada Iava zany. Mpanao ny asa rehetrarehetra izy ary mpaniraka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra rehetrarehetra eo izany Yahosoa zany. Mbola zavainantsika any amin'ny fotoan'andro fa mbola tsy androany aloha, ary mety ho androany ihany aloha fa eno tsara fotsiny aloha. Rehefa tamin'ity resaka zanak'Israely ty ihany, rehefa tonga teo amin'ny tany Israela reo Israelianina reo, de ny zavatra nitranga de zao. Namoaka fanambarana eo Andriamanitra hoe raha ianareo kosa ny mandika an'ity teniko ty ozy ny tenin dada Iava, tena ho zoniko mihitsy nareo. Levitikos 4:20 vakitsika. Manomboka amin'ny 14 vakitsika.
Juska hatrany amin'ny lavitavitra any. Levitika 20:7-20. Tiany ny tenen'io dada Iava io tamin'ny zanak'Israely. De jereo fa tena nampiarany mihitsy le izy. De jereo kosa nefa fa rehefa avy eo indray mbola ny didiny ihany no miteny hoe ataovindray ity. Ary zao tontolo zao mihitsy no nididiny. Hitantsika ny tantara. Ary eo ilay tena aminao hoe mba Andriamanitra izy navita nanao an'izao. Zay no teneniko anao. Ny Andriamanitra tomponao ve? Ny Andriamanitra naranao ve? Tsy misy Andriamanitra mahavita afa-tsy izao nambara izao. Zao ilay Andriamanitra naniraka ny Mosè. Ka toromarika eo amin'ny akanareo rehetrarehetra kosany na iza mino an'ny Mosè dia mba harao ny tenin'ny Mosè. Na iza fivavahana, na iza olombelona, na iza karazan'olona, ka mino ny tenin'ny Mosè ianao dia mba harao ny tenin'ny Mosè. Ary zao ny tenin'ny Mosè mino ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zay ny teniny zay. Donc avantsika io zay tenin'ny Mosè zay dia very eto amin'ity resaka Levitika ity tsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20 dia 5:10 juska hatrany amin'ny 19 zany. Ianao ty nge ty teny ty. Satria tsika milaza ny hoe iza ny tena Andriamanitra mahery dia ny Andriamanitra Mosè no izy. Satria Mosè ny ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy. Ary ty boky ty moa Sefer Torah fa nadika amin'ny teny gasy izy. Dia zao vakiko aminareo zao. Ozy ny tenin'ny Mosè. Deutéronomie 18:15-19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalainao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eto zany Mosè dia niteny mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka. Zareo amin'io any anefitra. Dia ilay lazainy fa rahalahy zany dia zay samisy tao samy eo anefitra ao. Fa tsy hoe olona any France na any Afrika na any Angleterre le tenenina amin'izany fa zareo samy Israely efa ao anatin'ny efitra Sinay ao. Le ao tendrombohitra Sinay. Zareo samy zareo zany satria le mpaminany no mitondra azy dia io mpaminany Israely io zany no mitondra zanak'Israely amin'ny alalan'ny faminaniana zay omen'Andriamanitra azy. Dia io mpaminany io no asen'Andriamanitra hoe enoinareo io mpaminany io satria zany no miteny amin'io mpaminany io. Ka ilay mpaminany zany dia hitondra le zanak'Israely miala ao amin'io tany tendrombohitra Sinay io mandrapatonga any amin'ny tany Kanana ary dia miaina an'io mpaminany io koa ny Israelianina ao amin'izy ao tany Kanana. Satria mila hoentina ny Israelianina. Ka tsy olo-kafa ny Angleterre any kory ny endrasana hitondra ny Israelianina zay efa ao anatin'io dezera io, anatin'io ina moa zany? Ina moa tika dezera ny teny gasy? Tany efitra. Ao anatin'io teny efitra io, tany efitra io. Ao anefitra zany. Tsy maintsy ry zareo samy zareo amin'izay zany no mifampiainao. Ary le mpaminan'Andriamanitra no mitondra azy dia mpaminany Israel. Zay ny ilana le mpaminany teo hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Planin'Andriamanitra mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia rahalanao tahaka. Any reto mpaminany reto zany dia rahalahan'ny Mosè ary mpirahalahan'ny Mosè ka ny mpirahalahandro Mosè nge dia ry iza moa le taranak'i Jakoba. Ny taranak'i Jakoba dia ity ry Gada, ry Naftaly, ry Benjamina, ry Joda sy ry masamihafa be dia be ry zareo ny tao taranak'i Abrahama be dia be izy tao. 12 ny taranak'i Abrahama. Hitantsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa zay rehetra hijery an'izay tsika. Reo zany no teo taranak'i Abrahama sy mpirahalaha amin'ny Mosè. Reo izy ireo. Fa tsy koa hoe frantsay na anglisy na komorianina na tsotsotra zay mety tenenao Israelianina. Ka raha nareo mijery nyity herin'Andriamanitra io tsisy maresy an'io dia niteny Mosè hoe mpaminany avy eo aminao no
avy amin'ny rahalanao tahaka any no atsangany avandriamanitra ho anao, satria ireo nitondra le zanak'Israely ao anefitra hoentiny amin'ny tany Kanana. Donc ataontsika sary kely izy iny. Ka raha fa firenena tokoa moa zany nitondra azy ety andeha hoe io zanak'Israely io zany nitondra azy andeha zany hevitra zany. Donc jevatsika kely le ty zany izy ty ataontsika sary a. Io zany zanak'Israely, io izy ty zany, de ty le tendrombohitra Sinay ato zany zareo, ty le tendrombohitra Grand T zany tendrombohitra, ty le Israel, ataontsika hoe Israel. Ao anaty desera zareo zany, de ny tany aleny aty alavitra be ty ny tany aleny, ty le tany aleny ty, lavitra de lavitra. Iza zany hitondra an'ity zanak'Israely ty makany, makato am'ty tany Kanana ty, zay Israel am'izao tsika miteny zao fa Kanana izy tam'izany fotoana zany, Kanana, Kanana zany. Iza nitondra azy makao, de tsy maintsy le mpaminany ao ihany nitondra azy makao, fa tsy hoe mpaminany aveny amin'ny toeran-kahafany, satria ity mpaminany ty ataoko mavomavo izy io le mpaminany mitondra azy makao. Zay ny tenin'io Andriamanitra io, ty reo dada Iava ty zany, Iava ty io Iava io de io nanome baiko hoe rahalanao mitondra anao makao amin'ny tany Kanana, ka tsy olo-kafany anananany no endrasany hitondra eo fa ireo Israelianina reo ihany misy mpaminany avy eo de izy nitondra azy eo amin'ny tany Kanana io. Fa raha mbola any toeran-kafa no andrasana, zareo nge eo amin'ny desert ary ny Israelianina nge raha nivoaka avy any Ekipta, Israelianina mihitsy ndinona de io tsy misy arabo niditra tao, na sinoa niditra tao, na frantsay niditra tao, na amerikana niditra tao, na afrikana, fa zareo samy Israeliana ihany tao. Ka le mpaminany resana tam'izany zany araka ny teniny izy moa, araka ny tenin'ny Moshe, de mpaminany mpirahalahy aminazy tao any. Ka reo mpirahalahy aminazy eo zany de reo taranak'Israely rehetra andao ary jevatsika ry amin'ny bokin'ny aiza moa, vo te tsy maintsy hitsary amin'ny bokin'ina moa tsika zany, bokin'ny Apokalipsy aloha jevatsika aloha tsika tsy akantika. Tsika aka boky hafa tsika, aka boky hafa tsika de eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 7 jerevantsika kely boky hafa indray mba hijerevantsika ny hoe reto le mpaminany iny lazain'Andriamanitra tao, le rahalahiny zany, reto avy ary izy ireo nareny isany vo izy tombo-kase ao, efatra arivo Apokalipsy 7:4, efatra arivo amby efatralina amby ray hetsy no visy tombo-kase avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra zany izy mirahalavy, avy tamin'ny firenena Joda zay, Robena, Gada, Asera, Naftaly, Manase, Simeona, Levy, Isakara, Zebulona, Josefa, Benjamina, zay. E moa zany ny voalaza teo zany araka ny teny voalazan'ny soratra masina eto zany hoe ny zanak'Israely 12 rehetra any amin'ny Joda zany dikan'izay. Ka raha am'izany tenin'Andriamanitra zany lazaiko atsika de mahitsy be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa le zanak'Israely no resana eto, ka isampiralavy zany resana tam'izany, tsy misy idigana firenena hafa mihitsy zany tao, fa le mpaminany natsangana zany de mazava be am'izay ny sary fa le mpaminany Israelianina io hitantsika io, mpaminany Israelianina no atsangana zany, zany hoe profeta Israel. Profeta Israel zany io no nasenenona araka ny tenen'ny dadabe Mose. Ka zay moa zany lazain'ny soratra masina jiosy ka de ho antsika rehetra zay manaiky an'i Mose ary tian'lay tenin'Andriamanitra nambaran'i Mose, de zay no nambaran'i Mose tamin'ny amin'ny taona -1500, tany amin'ny taona -1500 tany Mose no nanambara zany tao anatin'ny Sefer Torah hoe teny mpaminany Israelianina rery ihany zay enona. Tao ary hitandray tsika ary amin'ny Théotonomie 18:15 teo de zao, de andininy ao amin'ny andininy 7:20, ao amin'ny andininy 7:20 ndray 18:18, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Théotonomie 18:18 mpaminany no atsangako azy avy ao amin'ny rahalahiny zany, tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary olazainy aminy zay rehetra andediko azy. De hoe le mpaminany zany mitondra ny tenin'Andriamanitra dada Iava am'reto Israelianina reto zany. Ary andiny 7:20,
Ary zay rehetra tsy meno ny teniko zay lazay amin'ny anarako dia zao ny tsara azy. Zany hoe ireo mpaminany reo zany de miteny direkta amin'ny Israely ihany. Mazava zany fa ilay mpaminany resany eto dia iresaka direkta amin'ilay Israeliana ho anevitra. Dia mazava zany fa mpaminany Israeliana io resana io. Fa tsy olo-kafa mihitsy ny hoe mpaminany Anglisy na mpaminany Frantsay na mpaminany Amerikana na mpaminany Sinoa, mpaminany Sinoa, mpaminany Japonais. Fa mpaminany Israeliana ihany ny olona. Fa raha tsy zany ozy ho tsaraiko ianao. Ka raha misy zany milaza fa hoe manaiky ny tenin'ny dadabe Mose ary tena manaraka ny tenin'ny dadabe Mose fa tena mpaminany izy amin'ny ran'Andriamanitra, dia io tenin'ny Mose io satria izy moa tena ny ran'Andriamanitra mihitsy satria zay ny voalaza teo hoe zay nandrahako anazy io nge. 10:20. Mpaminany no trangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Voahiraka izy zany ilaza ny tenin'ny Mose. Ka ho anareo zany zay ahita ny heriny zao Andriamanitra ny Mose zao fa zay ny Andriamanitra ny zay alia ary Andriamanitra Hosoa ihany koa zany. Dia lazaiko anareo fa ny tenin'ny Mose dia zao hoe mpaminany Israeliana ihany ianona. Zay ihany, tsy misy ankoatran'izay. Rehefa te araka amin'ilay Andriamanitra tena mahery ianao, mpaminany Israely ihany ny ianona. Dia zay nambaran'ny dadabe Mose ho any zay manaiky ny tenin'ny Mose. Fa rehefa tsy manaiky ny tenin'ny Mose ianao, aza manaraka an'izany fa tsy olona zany. Fa saingy zao ny tena misy ny forsa dia io Andriamanitra Mose io. Io ilay natsoko taminareo ny anarany hoe Yahova. Ary afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Zay. Ndray tsireo hijery ilay tenin'Andriamanitra teo araka ny voalaza ao amin'ny boky Levitikos 20 teo hoe ty ary ilay niatra tamin'ny zanak'Israely leo ny 4:20 ka hatrany amin'ny 9 fa lavidavitra ihany. Tsy hoe 35 zany. Ino nge? Ka raha tsy miheno akoso nareo ka tsy mankatoro hoe didididiko ireo Yahova zany io miteny io, ka maivonareo ny didiko ary alan'ny fananareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko. Zaho kosa dia anao zao aminareo. Voalohany, anisy fampitahorana aminareo aho, dia aretina maso zanona sy tazo mamay sy manimba ny maso sy mandany ny aina, ary afafinareo ny foana ny voan-javatrareo fa ny fahavalonareo nihinana azy. Dia anandrana anareo ny tavako ka ho reso anoloana ny fahavalonareo nareo, ary zay mankala anareo no hanapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsisy maneno tsikasa. 15:20. Ary raha mbola tsy menao ihany nareo amin'izany rehetra zany, dia mbola ampijalinareo impito aho noho ny fahotanareo. Oravako ny reharehan'ny herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varana ny taninareo ary ny herinareo ho lany foana. Zay. Ndao jerevantsika indray ny hoe 15:20 eto amin'izay tsika. Dia apititra sabatra aminareo ho valin'ny ivadian'ireo ny fanekena, ary rehefa tafangana ao an-tanàna ianareo dia anatitra arety mandringana aminareo aho, atolotra eo an-tanàn'ny fahavalonareo. Jereo isy fahavalo amely an'zareo amin'izay zany araka volan'ny soratra masina volantsika teo. Oke jerevantsika manaraka hoe tonga hatrany amin'ny manandefa sabatra ao anareo aho. 19:30. Ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo. 19:30 amin'izay. Ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa ary anatsoaka ny sabatra ho enti manenjika anareo ao, ary ny taninareo dia ho lao ary ny tanànanareo dia ho lava. Zay, ho rava. Zay le zahatra ny ten'Andriamanitra hoe hanatsoaka ny sabatra hanenjika anareo. Niatra tamin'ny zanak'Israely ary veo teny io. Dia tao rehetra jerevantsika ny tenin'ny mpaminany, hoe nisy ve le tenin'ny mpaminany le resahan'ny Mose tokoa? Dia nisy ny tenin'le mpaminany. Ary le mpaminany nanao an'io fanambarana io dia Isaia sy Jeremia. Fa leo ny Jeremia mihitsy no jerevantsika. Jeremia toko fa 5:20 no vakitsika zany. Jeremia toko fa 5:20 vakitsika manomboka 1:1 indray ny teny Jeremia mpaminany. Izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona fiafarana nanjakan'i Joiakima
zanaky Josia mpanjakany Joda, dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna. Dia zao nolazainy Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mponina rehetra tany Jerosalema hoe hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakany Joda ka manaka androany, dia mandritra ny 13 taona zao no natongavany teny avy tamiko, ary nolazaiko taminareo reny, dia ny fomarena koa ka nilaza, nefa tsy nety ny hainonareo. Ary avana niraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Io zany hoe ny mpaminany dia ny ranonakao Israel, dia ny mpaminany Israelianina mihitsy mbola io miteny mihitsy araka le lazaiko teo. Eny ny fomarenako izy ka naniraka, nefa tsy nety ny hainonareo nanangina tsofiny iainy hoe samia miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, ka dia onina any amin'ny tany zay nomeny avanareo sy nrazanareo hatrizay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy nikoky eo anatreny, ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo. Eto zany dia mazava be fa le zanak'Israely niala avy any Egypta io resana io hoe arao ny teniko, ary meno ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Dia ireo le niresana, satria ny Israelianina tamin'izao fotoana zany, tamin'ny taona 1500 ano izy ny tonga tao tany Kanana. Tao izy ny tonga tao dia nanomboka niresaka tamin'ny mpaminany, dia mpaminany Israelianina no mitondra teny amin'izareo. Izy sam'izareo ihany no fampiteny tao amin'ny alalan'ny mpaminany, fa tsy olo-kafa mihitsy no niteny taniny. Fa Israelianina hitantsika amin'io Jeremia io, Jeremia nge mpaminany Israelianina. Tsy mpaminany Anglisy zany na mpaminany Amerikana, fa mpaminany Israelianina. Jeremia ny anaran'izy eo miteny jiosy zany. Zao rehefa kitsikany le teny. Ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy mikoky eo anatreny, ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo fa andao tonga loza aminareo. Nefa tsy inenao ianareo iava, mba hampatezerinareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo, ahitanareo loza. 15 aza. Koa izao ary nolazaiko aminareo iava. Noho ny amin'ny tsironareo ny teniko, dia hito amin'izay le loza. Dia indro hampalalaiko ary ny firenena rehetra avy any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko. Hoy iava. Ary hoentiko amena ty tany ty sy mponina teto mba amin'irety firenena rehetra manodidina rehetrareto, ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. Zay le tenin'Andriamanitra. Dia niditra tao Israela tokoa ny fanjakana Babiloniana. Hitantsika tsara nanaovan'ny Babiloniana ny fanjakana Israelianina. Mahay an'izany daholo ny olona limba vaosina fantatra an-tantara fa tena repaka mihitsy ny Israelianina. Tonga hatrany amin'ny andro ny Hitler moa zay namono an'izareo mihitsy Israelianina 6 millions matin'ny Hitler tamin'ny farany. Ary ny farany moa dia idirantsika ny fampianarana manaraka hoe tena ho sahiran'ny Israelianina. Ka ny tiako tenenina aminareo zany tena voaroka ny Israelianina tratra ny sesitany tena niparitaka manerana an'izao tontolo zao mihitsy hoe ho aheloko any amin'ny firenena rehetra mihitsy nareo. Zay dia tena niely manerana an'izao tontolo zao mihitsy ny zanak'Israely. Zao nge ho aheloko any amin'ny jentilisa zay ny ten'Andriamanitra amin'ny boky Levitikosy toko 420 teo dia nao nge avy kitsika ery amin'ny 9 aiza moa izy atao amin'ny 7 Levitikosy 26-33. Ary ianareo dia aheloko any amin'ny jentilisa ary anatsoaka sabatra hoenty manenjika anareo. Tena nahelin'Andriamanitra nakany amin'ny jentilisa izy. Ary dia tonga tany Russie, tonga tany Allemagne, tonga tany Fransa, tonga tany Angleterre, tonga tany Amerika ny paritaka manerana an'izao ny zanak'Israely. Marina zany tantara zany. Ary ny anty histoire sy géographie nao amin'ny histo-géo zany ho anareo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao. Dia hitanareo tsara zany tantara zany fa tena existe nge zany. Misy zany. Ny tantara nanjoandreo Israelianina reo. Misy zany. Ary Israelianina moa dia mahay an'izany tsara mihitsy izy. Ka nefa ndray ny teny eo Andriamanitra io ndray tia ny heriny sy ny fahefana. Satria dia hitanareo mihitsy fa dia niparitaka maneran-tany tokoa ny jiosy dia zao lazay soatra masina mihitsy fa naverin'Andriamanitra izy ary ho averinao amin'ny taniny araka ny soatra masina. Zao raha vakitsika vakina zay teny zay ao amin'ny Jeremia
Jeremia toko fa 1:30 andininy 10. ohatra Jeremia 31 aza Jeremia titsindray ty voasoratsika ty to averina kely ny toko sy andininy fa tiso Jeremia 31 voilà zay Jeremia 31:10 miaino ny teny ny avay ianareo jentilisa ty zany le jentilisa anazy am'le teny hoe aparitako any aminareo any re olo reo fa matitra be tsy tiako ary toriona any amin'ny tany amorotsiraka ny lavitany zany ka ataovy hoe izay nampeliny Israely no anangona azy indray a sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny avy reninareo zany ro israelianareo zay lalàna mantsy zao tontolo zao de ny jentilisa ary ambeny tahaka ny fiandry ny mpiandry ondro izy fitandry ny mpiandry ondriny lazaiko aminareo fa nisy zany zay le forcen'zao Andriamanitra triko aminareo zao hatrany de zao tontolo zao no manaiky ny teniny ary ny force hatrany de zao tontolo zao manaraka an'io teniny io ary zany ny force anay amin'ny Ahosoa ny force atao amin'ny Ahosoa sy ny force aty amin'ny dada Iavany de zany tsy mba mandeha amin'iny hoe fagagana toy zao fa zao tontolo zao ny didina rera zany fanasitrana zany zatra tsisy dikany zany de vola nge mahay an'zany dokotera koa nge mahay an'zany kina zany mampiavaka fa ny zatra ohatrany tony tsy vita ny manao anazy ohatrany hoe mampisaraka ranomasina zany tsy vita zany ohatrany hoe mamerina ny olona amin'ny taniny zany nefa nanomboka tany amin'ny taona firy zany reo no nandevozina nanomboka tany amin'ny taona firy moa zany tany amin'ny taona moins 720 reo nefa nomboka ny voaroaka tany amin'ny andro ny Asiriana mandrapatonga tany amin'ny taona 1822 satria tamin'ny taona 1822 vao nivoaka ny didy hoe avereno amin'ny tany ny jiosy de ny société des nations namerina azy na teo SDN ary ny amerikanina mihitsiny a ny lohalarana namerina anazy tamin'izany niaraka tamin'ny frantsay sy ny anglisy a de niara-namoaka daholo moa ny firena rehetra maneran-tany a de naterina ny Israelina mihitsiny a ny israeliana tamin'izany fotoana zany a naterina tamin'ny sambo tamin'ny roplanina tamin'izay fomba nanaterana anazy naverina tany amin'ny tany ny jiosy rehetrarehetra zany tena tanteraka zany le tenin'Andriamanitra raha tamin'ny taona 1822 no niverina amin'ny taniny izy arak' io teny io ary naoka tamin'ny taona moins 700 izy no ny anatao amin'ny taniny de 1800 plus 700 égale 2500 2500 zany ny jiosy no voaroaka tany amin'ny taniny ary afaka 540 taona izy a vo niverina eo amin'ny taniny voalohany indrindra na le firenena raha tokony efa levina raha ao anatin'izany fotoana ilabe zany hoe 540 taona no tsy tao amin'ny taniny tsony izy efa tokony efa levina zany firenena zany fa tena zany natoeriny io Andriamanitra io hoe mbola averina amin'ny taniny reo de tena niverina amin'ny taniny mihitsy ny zanak'Israely ary tsy nety simba mihitsy ny zany no maha-israeliana anazy tsy hoe koa ny hoe lasa nivadika metisy ry zareo fa de zareo samy zareo efoana hatramin'ny farany zany ny atoerin'Andriamanitra zany 540 taona tsy foana io firenena io de izy io naterina ao amin'ny taniny tamin'ny taona 1822 tamin'ny androny Davida Ben Gurion zay président zareo nazo président izy tamin'ny taona 1947 angambany izy tadidiko tamin'ny 14 mai 1948 angambany 47 tadidiko sara izy manodididina teo izy zany hoe nisy ohatra masina zany tena tsisy afaka manohitra mihitsy ty teniny dada Iavato ty ary hitantsika am'izay tokoa fa tena niato io teny hoe ambeny io a de hitantsika tsara ny Israelianina avy am'izay vo herinandro tapabolana angamy zay raha androantsika no miresaka tsy haiko ny daty firy ny androany angamy 25 avril androany a de tamin'ny tapabolana tamin'ny androany angamany tamin'ny tapabolana teo no ny tafiany iranianina ny israelianina ary hatrany de hitantsika tamin'ny vaovao maneran-tany zany de no tanterahanyireo firenena reo ndray nefetsika hoe tsy maintsy miaro ny Israel araka ny teny hoe angoninareo ry jentilisa no nge vetsika vakina le tenin'Andriamanitra Jeremia 31:10 mieno ny teny avay anareo jentilisa ny amerikanina ny frantsay ny anglisy hatrany amin'ny mo hatrany amin'ny rehetrarehetra ny Allemagne nitsangana nandray anjara ao amin'ny fiarovana ny Israelianina daholo
zay le reo le jentilisa ary reo koa le namerina azy tao amin'ny taniny le ny sahirana mihitsiny ary tory ho any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any hoe ataovy hoe izay nampelo ny Israely no anangona azy indray io izy io avereno amin'ny taniny de hoe toy zao ny toyny sady mitandrina azy toy ny fitandry ny mpiandry ondriny ondriny ambeny misy zandra vao misy loza mahazo azy ka ito koa ny iranianina fa nandefa bomba tao aminazy 300 mahery teo nisan'ny misila sy bomba am'ty drone mamono olona ty nandefa tany amin'ny fahatra Israel fa niara-niaro daholo ny firenena rehetrarehetra zay ny nampiely anazy sy nampiahaka anazy milena zao tontolo zao niara-niambina azy daholo de araka ny voalaza moa de araka ny voalaza moa zany dia 99% ny misila nytifirina tsisy nilatsaka tao amin'ny tany mba eritreretinareo zany zay zavatra zay hoe tena 99% zany hoe presque tsisy nilatsaka tsony zany le misila ny tena marina tena ny apetraka eo zany de hoe no tanteran'ireo firenenareo mihitsy ny fiambenan'ny Israel zay hoe zay namerina azy eo amin'ny taniny ary nanangona azy iverinao amin'ny taniny de adidinareo ny miaro an'io de jereo reo tanteraka le tenin'Andriamanitra miarana entangentsika rehetrarehetra tsiko ne zany no namorona zany fa tena io le tenin'Andriamanitra niara-niaro ny Israel zao tontolo zao ary 99% ny misila ny tifirn'iranianina tsisy nitotona tao Israel ary tena nampirehare mihitsy ny Israelianina moa zany hoe tena mahery be zay ozy izy normal zany tsisy nilatsaka tao aminazy kosa ve tsy mahery zay dika zay fa ny tena nampahery anazy de reti-piambina anazy manodidina ny Amerikanina ny Frantsay ny Allemagne ary ny Anglisy niara niditra antsehatra niaro an'ilay misila itotonao amin'ny tany ny président Frantsay tsy mahay an'izany zao président Frantsay président Amerikanina tsy mahay an'izany zao izy ny président ny Allemagne ny chancelier Allemagne tsy mahafantatra an'izany izy zao izy ary lay premier ministre Anglisy tsy mahay ny tenin'Andriamanitra io zao izy nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny nampiarana zareo zany lazako anareo hoe zany le dadako zany zany le ambassadeur ny Aosoa mitorony marina aminao ny raha ny dada Iavasy Aosoa Iava le zoko le dadako ary Aosoa le zoko naniraka ana satria izy zandriny daholo zay miaraka aminy na za zandriny ary tena zandriny mihitsiny zany mahatonga na mitory anazy sy mampianatra ny fahafahana miaraka aminy sy ny heriny ary raha izay tokoa raha zany ny zavatra nisy tamin'ny herin'ny dada Iava io de averiko aminao zay ny teny fa zao ny voalaza soatra masina ny amin'ny fataterany teny rehetrarehetra io zany rehetra zay mitranga rehetrarehetra io de Yahosoa daholo ny manao an'io Yahosoa daholo zany ny manao ny exécution io rehetrarehetra io na ny mampiatra n'ireny teny reny mandefa n'ireny teny reny zay le hoe ny zavatra rehetra de tao amin'ny daholo ary tao aminazy no nisy ny zavatra rehetra zany dao raha vaketsika indray ny teny Yahosoa adetsika maraparanana ny teny hoe inona raha ny tena misy amin'ity zavatra tya iza daholo nanao an'izany nefa tena marina de noho am'izay ny tendriamanitra momba ny amin'ny Yahosoa zay jerevantsika somary ataoko tsika amin'ny teny frantsay aloha de hoe vadiko amin'ny teny gasy zay mampalakilaky anazy zany Efesianina aloha de diso no vakitsika aloha asa aloha lasika aloha fa alefatsika tsirairay avy mihitsy l izy hoe tao amin'ny Yahosoa daholo ny zavatra rehetra noho ny krena ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy 5:10 vakitsika aloha zany Kolosiana toko voalohany de andininy 5:10 vakitsika amin'ny aran'ny Yahosoa
ataontsika teny gasy fa tsy manina fa aleo ny mpandika teny amin'ny teny manaraka any no mandika anazy. Kolosiana toko voalohany andiny fa 9:20 ovakitsika mianarany Ahosoa zay tsika fatao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety ambony tany de ny hita sy ny tsy hita na fiandriana na fanjakana na fanapana na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Eto zany ten'Andriamanitra de mazava-be sy mametaka mihitsy ny hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra. Zany hoe ny zavatra rehetra eto am'ty zao tontolo zao ty zany a na fanjakana na fanapana na fiandrianana de izy daholo nanaovan'zany. Tao amin'ny Ahosoa daholo zany nanaovana an'zany hoe nahariana ny zavatra rehetra izy zany a na ny hitamaso na ny tsy hitamaso. Io zavatra rehetrarehetra hitantsika ety ambony tany io zany a de tao amin'ny Ahosoa daholo a no nampiasan'io zavatra io. Dao ndray tsika aloha jery hafa indray no mikasika any am'izay ndray a. Dao tsika le jery hafa indray teny hafa indray a satria tena ilayntsika mihitsy le zay zavatra zay. Amin'ny Korintiana voalohany toko 9:9. Korintiana voalohany toko 9:9. Nefa amintsika kosa ty Andriamanitra de iray ihany, de ny ray izay niaviany zavatra rehetra, zany atao aminy zany zavatra rehetra no niainga. Ary ho azy itsika, ary iray ihany koa ny tompo de Ahosoa izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Zany hoe Ahosoa zany no nampisy ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe ny mamorona zavatra rehetra zany a de avy eo amin'ny dada Iava zany hoe tiano atao. Ary ny exécutant ny zavatra iny kosa ny exécutant any ny mpanatanteraka Ahosoa daholo manao anazy. Ka io zavatra rehetrarehetra miseho am'ty tany ty io zany a na ny mitamaso any na ny tsy hitamaso a Ahosoa daholo manao an'io. Izy daholo ny exécuteur ary mpanao an'le rehetrarehetra ary manapaka ny ao anatiny ao. Zay le no ary izy no nahariana ny zavatra rehetra zany ary avy aminy mihitsy io zavatra io no natao. Raha tsy teo zany Ahosoa de tsy misy ary zavatra rehetra eto am'ty zao tontolo zao ty. Donc izay le hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra zay. Jereva tsika ihany koa le teny de mandeha. Jaona toko voalohany 9:7. Jaona toko voalohany 9:7. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra izao a na de ray azy. Zany hoe raha tsy nisy zany Ahosoa de tsy zavatra namboarany dada Iava teto fa foana e. Fa tamin'ny alan'io Ahosoa zay naterany mihitsiny a zay no natonga ny nampisy ny zavatra rehetra ka io resaka tantaraiko anao rehetrarehetra io a Ahosoa daholo no nampanaovina an'io a sy nanatanteraka an'io a satria izy no manao ny zavatra rehetra araka ny teny dada Iava hoe avy amin'ny no nahariana ny zavatra rehetra ary tsy misy ary raha tsy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra ry zao no iray azy. Raha tsy teo zany izy a de tsy zavatra ary teo. Zany hoe io zavatra rehetrarehetra io zany no mipetraka de noho ny amin'ny Ahosoa daholo. Ary n'io rehetrarehetra io zany no miseho de baikony dada Iava de Ahosoa no manao anazy. Zay le hoe izy no zay le hoe zehetra ny teneny indray de nataony avokoa. Zay rehetra tanteraka am'ty tany ty de izy avokoa. Ka eo am'izay le hoe ny zavatra soa nataon'ty Ahosoa ty am'izay zay. Zay no resantsika eto am'izay hoe ina ny ilazana fa tena tsisy maresy azy. Ko le dadany aloha zao tsisy maresy anazy. Rehefa nyteny dadany hoe amben'io Israela io mantsy ny zao tontolo zao de ny ambony zao tontolo zao. Rehetra zao tsy conscient mandeha iny tenin'Andriamanitra. Tsy tonga ansena zao na Amerikana na Frantsay na Anglisy na Alemaina sy ny maro samihafa ao zareo amin'ny tany reo hoe manatanteraka ny baikon'Andriamanitra ane zareo. Tsisy tonga ansaina zareo. Fa ny soratra masina no miteny an'izany de io resako aminareo io. Tanteraka ny tenin'ny dadako Iava. Zay lazako anareo hoe tsy misy mahery ohatran'io zany anie. Io anie ny ten'Andriamanitra ho a Iava. Hatrany de manaiky azy zao tontolo zao. Vao baikony de tsy maintsy mandeha zao tontolo zao. Ianao hoe mbola hiady aminazy. Io le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba zao mitory an'izao fampianarana zao. Ary ty ny zava-tsy ho vitany am'izay a izy no nitondra ny fanavotana ho an'izao tontolo zao. Ary naniraka ny zanany izy Ahosoa ho lasa tsy manao teny intsony zay miaraka aminy eo indrindra. Zao ny tenin'ny Ahosoa aza manao teny intsony. Zay le Ahosoa zay aventsika ny teniny hoe forsa manahoana vao mety hatonga an'izany zavatra zany aminareo.
ary tsy miexiste aminareo mihitsy nyzany teny zany, nanao inona nareo nanao inona, satria raha le Andriamanitra ray ayava zany na vitan'izany rehetrarehetra zany a, de mazava be fa vitany daholo manapotika an'izao tontolo zao. Fa io dada iava io moa naniraka ny zanany, de ato amin'ity zanany ity zany misy ny fahefana sy ny rehetra zao, satria nalefa tao amin'ny daholo ny zava-rehetra. Ary alefa makaty am'izay ady azandriny zany, satria za zao no mitory anazy am'izay a, satria tonga ny farany. Zany moa tonga ty teny ty aparitaka manerana zao tontolo zao a, tonga ty antranonao aty, satria tonga ny farany. Jaona 9:14, jereo ange ty teny ty, Jaona 8:14, io le teny le zanak'Andriamanitra marina io. Yahosoa namalika anao taminy hoe, Jaona 8:11 zafady indrindra fa tsy 8:14, Jaona 8:11 ary hoy izy, tsy misy tompoko. De hoy Yahosoa, izao koa de tsy manameloko anao, mandehana ary am'izao sisy izao de aza manota intsony, ataontsika ingeza be mihitsy. Am'izao sisy izao a de aza manota intsony, zao ataontsika klika misy ty a, de ampijerevana antsika eny tokantrano hoe zao ny tenyio zanak'Andriamanitra io a, jerevo am'izay le izy ary ho antsika rehetra totokantrano, zao le izy zao. Tisy ty ho antsika rehetra, vakeo nge ty teny ty e, ary am'izao sisy izao a, ataontsika menamena. De aza manota intsony io, ary am'izao sisy zao de aza manota intsony io, le teny le zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony ianao. Nareo olombelona ary mahafantatra fa zatra tsy possible mihitsy zany, kanefa de possible satria izy ny tompony sy ny fahefana. Ary marina be ny teny hoe tsy possible zany, satria maninona, aiza tokoa moa ny impossible zany, ko nareo nge zatra eo ambany fahefany devoly e. Raha ny olo ambany fahefany devoly zany tsy ho afaka mifahotana novinoviny zany. Mbola jerevantsika amafisina zay teny zay a, ao amin'ny Jaona 5:5 a, ilazako aminareo hoe mba mitsangana zay Andriamanitra navita an'ity, meo anay ny anarany. Fa miara itenareo fa tsy possible mihitsy io, kanefa zay le izy, zay le Andriamanitra nyzay ady navita an'izany izy. Ary eto amin'ny fahatry Madagasikara efa 2000 ny afaka mifahotana, tsy mahay manota intsony eto no ny herin'io Andriamanitra io, no ny herin'ny zany ayavasy Yahosoa zany. Ary zay le zaveko aminareo hoe raha io manala fahotana io aza ary vitany tsy manota intsony ny olona, fiza ny tompon'le fahotana. Zay le antanitsika aminareo hoe iza ny tompon'ny fahotana. Fa matoa zany le olona afaka tamin'io fahotana io a, resy le nampanota anazy, fiza le mpampanota, fa izay le resy, iza le mpampanota fa izay le resy a. De lazaina aminao a, tsy iza le mpampanota fa devoly, satria izy ny mpanota hatramin'ny voalohany, ary zay miaraka aminy de mpanota. Ka matoa afaka fahotana ny olona resy ny devoly, ary tsy misy forsa ambony ny devoly zany eto, fa ny herin'ny devoly daholo io milalao aminareo Andriamanitra sy izy rehetrarehetra io. Zany no mahatonga anareo tsisy afaka mifahotana. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa zay toizy ady afaka fahotana ny olona sy ny alina omena anareo a, tonga eto le tompon'ny lanitra sy tompon'ny tany sy ny lanitra, tonga eto izy. Zany mahatonga le fanafana ny fahotana afaka, satria tonga le tena tompon'ny lanitra, tompon'ny lanitra ambony sy ny tany ambany. De ny lanitra ny ambony any tsy tany masina oatra de ambony lanitra any izy. Zao ny fampianarana zao tonga zao, izy zao tonga zao, Yahosoa zao tonga zao a, tsy le dada malala iayava. Voninahitra anazy mianaka mandrak'izay. Ndao antsika ary hijery n'ity Jaona 5:5 ty a, 7:40. Rehefa afaka zany, de hitany Yahosoa teo ikanjan'ny tempoly raha lehilahy, ka izy taminy, ino efa sitrany ianao a, aza manota intsony fandraho anjoanao zay raha tsy noho teo. Mbola mivena indray le terme hoe aza manota intsony. Zao indray aloha soratantsika indray ty, averina aminao indray toko hafa indray io a, averintsika fandraho indray ty toko ty, mba ho tadidinao tsara mihitsy ny hoe nanindry mihitsy ny Yahosoa hoe aza manota intsony a, indreo natao mihitsy n'izay teny zay a. Donge soratantsika indray hoe teny fandro nataony tamin'ny lehilahy marary ny parasisa indray ty a, indro efa loatsika volomparasy, indro efa sitrany ianao a, aza manota intsony. De ataontsika volomparasy, fandraho anjoanao a,
zay ratsy nohony teo, rehefa tsy teo ratsy nohony teo zany dia mba mialamy io fahotany eo am'izay fa miratsy angenao iovakitsika io aza manao teny tsio aloha ny teny Jehosoa fa raha mbola manoto anao dia miomana fa miaratsy hatray anao tsy rehefa lalakalenareo rehetrarehetra am'izay tsy miratsy ve ny lalanao io zao satria ny olona mpanota zany angika avy amin'ny devoly izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly deo raha vakitsika am'izay izy ka matonao zany afaka resy ny devoly ka tsisy maresy devoly fa tsy anankiray any eto dia ilay nanamboatra anazy atsisany nanamboatra anazy fa Jehosoa ka rehefa nivadika izy dia niteny nariny dia io mamono olo io nazerany avy any ambony tany ka rehefa nazerany dia io mamono olona mampijaly olona io izy dia ataon'lay devoly manota tsy akijanony ianareo dia io mahazo anareo teny eo ambany nyfahefany devoly ange nareo mpanota io ka matoa zany nareo afaka fahotana azany zao toriana zao tonga ilay mahery tonga ilay maresy devoly tonga ilay mpandrava devoly Jehosoa no anarany ary dada Iavaly dada tompon'izao teny zao ary efa naniraka ny ziady izy zao hitanareo zao io lay ziady any rany Iava hanavitra anareo aza matahotra intsony aza matahotra intsony tonga mpanavitra anareo fa hita maso ange zany anjanareo zany miditra ho anareo nipetan-dranomasina midira ho am'izao fanafana lehibe zao donc efa kitsira tena Andriamanitra hoe zay mpanota dia avy any amin'ny devoly tena mampaela be nge zany lo vakitsika ny ten'Andriamanitra ao Jaona voalohany toko fahatelo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo vakitsika amin'ny anaran'i Jehosoa sao izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany fa izao kosa nefa ny sony zanak'Andriamanitra dia andravany asan'ny devoly zay no matoe ziady zanak'Andriamanitra zanakany dada Iava zandriny Jehosoa andravany devoly satria na ny tena ataony devoly ny tena ataony dia zao mampanota olona zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly zany hoe zanaka devoly daholo mpanota rehetrarehetra io dia zany mahatonga anareo tsy afaka amin'io inona ny antony rehefa nanota le razamben'ny olombelona toy hoe ady masaiva zay moa no tena an'izy mivady reny ady masaiva hoe adamasaiva ozy ny olona ady masaiva ny tena anaran'izy rehefa nanotana izy mivady nanota izy mivady reo dia nisaraka tamin'Andriamanitra ary ny nampanota anazy dia ny devoly ary nanomboka teo rehefa nisaraka taminazy Andriamanitra dia nanjaka ny devoly dia io nareo io zay natonga ny Jehosoa namonjy an'le fanahinareo fa nampianaripiny hoe le fanahy no angeno votana le fanahy angeno votana aminareo amonjy fanahy io Jehosoa io zay mbola jerevantsika hoe inona marina moa ny tena nivonjeny io Andriamanitra io taminareo olombelona zay ny lesona atsika manaraka zay hoe inona marina le tena nivonjena taminareo ity nofinareo ty sa inona no jerevantsika zay lesona zay amin'ny manaraka zany zay hoe inona marina ny tena nivonjeny io Andriamanitra io na io Jehosoa taminareo lesona atsika manaraka zay fa izao kosa nefa n'izy hoe ny devoly zany izay namono ny olona dia tsy nisy afaka atao tsony ny olona fa tena nampaoriana ary jereo nge ianao ianao zao mihaino anazy sy mijery anay io manota foana tsy akijanona fa vao nanomboka ny ianao ty teny sy fampianarany ty anao dia henonao am'izay hoe ohatra manomboka tsy mahay manota nge zahay ary marina mihitsy zany rehefa ianao no miaraka amin'io Andriamanitra marina io na ianao raha mavita amin'ny teny olona hoe oka zay ny adalàna aleo iaraka amin'ilay Andriamanitra marina am'izay atsy izy le Andriamanitra marina fa Jehosoa io le Andriamanitra marina io Jehosoa no anarany ary zay re entsonina atsika am'izao tsika miteny zao hoe manatona ny Jehosoa manatona ny Jehosoa fa izy ny tompon'izao fahendrena sy fanavotana lehibe zao dia zao zavatra mahafinaritra zao antsoina ianao satria izy tonga andrava devoly izy araka ny ten'Andriamanitra hoe fa izao ny sehony zanak'Andriamanitra dia andrava ny asana devoly andravandreo devoly eo ny dikan'izay sy ny asany hanapotika anazy ka tsy misy manana force afa-tsy Jehosoa ary efa tonga eto ny zandriny Jehosoa ziady hanavitra anareo satria samy tory any Jehosoa hanavitra anareo olombelona rehetrarehetra amin'ity tany ity zay noforonony dada Iava sy Jehosoa tonga ziady hamonjy anareo tonga ziady hamonjy anareo hanavitra anareo hanala anareo anatin'io devoly miazona anareo mahatonga anareo tsy mahay manota mahatonga anareo manota lamo moa zafady ho avotanareo mba tsy ho hanota intsony avotana ianareo mba tsy ho mpanota intsony tonga eo aminareo ny forsa satria ny devoly mihitsy nge ty esorina aminao esorina eo am-pianatana ny devoly ianao
Iza ny olombelona mahay miady amin'ity voly? Ary tsy possible zany. Porofony zany ianao mpanota lavatsakitra zany io. Reny zao le zava-to satria ohatra noho ny am'le devoly mangejany olona. De vao maheno le olona hoe Yahosoa manala ny fahotana, manala ny fahotana, de tezitra izy. Reny zao le asan'ny devoly mamely ny olona rehetrarehetra reny. Reny le ho avotany ziadia reny hoe aza manao an'izany tsony. Andao iainao ny Yahosoa. Fa ny devoly no manahaka anareo tsy hainao zao fampianarana zao. Satria rava izy, lasa tsy manao tentsony nareo. Ary matoy ianao zany lasa tsy manao tentsony rava ny devoly. Tsy manana fahefananao tsony ny devoly. Satria ny devoly no mampahory an'izao tontolo zao. Avy any amin'ny devoly daholo io fahoriana aman'izao olombelona io. Fa rehefa tonga kosa ny Yahosoa, zao entiny ziady azy ao, de afaka ny olona fahotana. Anjaranao am'izay miditra. Satria mahita an'ilay tompony hery ianao hoe tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny Yahosoa, na afaka manohitra ny Yahosoa, na afaka mandona amin'ny Yahosoa. Tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny ziady tahaka ny tao amin'ny Yahosoa satria za mato tonga ety de anao ny asany. Ary izy zao soloko tena zao. Satria ny hatsarany zao toriana zao. Satria ziady de tonga andrava an'le devoly mampijaly sy mamono anareo. Handrava an'ireo ny dia ziady tahaka ny Yahosoa. Nandrava azy teo amin'ny fijaliana de afaka tamin'ny fahotana ny olona zay miaraka aminy ka tsy mahay manao tentsony. Rava ny devoly ny dikan'izay rava ny hery miazona an'ity tany ity ny dikan'izay rava ny hery miazona zao tontolo zao rava ny Yahosoa. Rehefa tonga koa ziady zany afaka fahotana ny olona satria ny raha ny Yahosoa izy de tonga Yahosoa ny dikan'izay rava koa ny hery rehetra zay miazona zao tontolo zao. Rava ny devoly, rava ny satana zay miazona sy mangetra zao tontolo zao. Anjaranao am'izay manatona ny Yahosoa amin'ny alalan'ny fanatonanao ny ziady satria ziady no mirepresenté anazy eto na misolotena anazy eto zay na tonga le anarana hoe ambassadeur-ny Yahosoa, ziady zay ny famaranana ny teniko tsy misy herina fahefana satria maninona rava ny devoly, potika ny volaniny. Raha nandrahoany devoly tao anatin'ny volany io foana ianao ny endasiny tamin'ny afo mirehitra mihitsiny amin'ny adalana sy ny faharatsiana sy ny abibiana maso efa nataonao. Androany vaky le volany androany de miporitsaka atao am'izao ianao miporitsy mivoaka atao am'izay andao anatona ny Yahosoa. Efa tonga ny fandravana ny devoly zao. Satria le fahotana no tena mamely ny olona. Ary ny devoly de zao ny ataony mampanao ratsy olona, mampijangajanga, mampanao ny fijejojoana sy ny fahadalana maro samihafa, mampanao mpisampy. Ary tena tonga hatrany amin'ny famonon'olona, manao sorona sy ny maro samihafa, tena asana devoly mihitsy zany. Zany natao asana devoly zany. Hatrany amin'ireny mazy ireny, asana devoly zany. Avy any amin'ny devoly zany tsy misy hoe mazy noir sy mazy blanc, rehefa mazy de mazy. Ohatry ny sasany avy any ity nge mazy blanc fa tsy mazy noir. Fa olona ahoana koa zany. Rehefa ota de ota fa tsy misy hoe ota kely sy ota be zany. Amo zany de fampianarana antsika hoe tandremo vao fitapetaka ny sarotran' izany fa aza miditra am'izany. Ary zay ilazana amintsika hoe tsy misy zany hoe Yahosoa zany manao satria mantsy nanao le fahagagana hoe manasitrana olona, nanova ny rano divay, nanao an'izao nanova ny mofo tonga nanova ny hazan-drano sy ny mofo. Ho lasa voky ny olona 10 telo arivo teny ambony tendrombohitra de hoe tena hoe manao ratsy hono zany tsy haiko zay eritreretra ny olona any tahaka ny sasa manao an'izay. Lazaina aminao fa tsisy an'izany satria manina izy ane no namorony, izy no nahary mbola tsisy zao tontolo zao de fa nahary an'izao tontolo zao izy fahefany nanaovana an'izany. Fa ny devoly no manao an'izany resaka hoe kabalina sy ny ino moa le filazany olona be dia be anazy manao an'ireny fombafomba ratsy reny. Hoe nanjiosy koa manao an'izany ozy ka rehefa mivadika amin'Andriamanitra ve tsy hanao zahatozy. Manao an'izany mazy sy ny karazany zany. Manandro misikidy, zany ange fomba ratsy daholo zany e. Fa raha Yahosoa ino nanao an'izany zatra zany fahefany zany, mpamorona izy ka zay tiany io.
reo amin'ny teny fotsiny izy hoe ty de zay satria créateur izy. Yahosoa de mpamorona créateur ka maha créateur ny créateur tsy manana force extérieur izy ho anaovana zany fa anazy zany fahefana zany. Fa ny olona mbola manao an'izany kabala tsy manao an'izany moara sy ny karazany zany kotsiny a tsy manana force izy anazy rery de voatery maka force avy any ivelany izy a avy any amin'ny devoly iny force iny. Raha tsy zany hoe lasa manao zany mazie zany izy mazie zany sy ny fanandrona zany vo raha soatra masina ika zany. Reny mazie reny de le manandro eo ambony ao ary ny ato hoe manandro de mifandray am'le extraterrestre ambony ao a de reny ny manandro reny dikan'izay. Ka ny olona manao an'izany tsy mba avy amin'Andriamanitra zany satria ny herin'ny Yahosoa de izy rery ny manana zany tahaka ny ziady azy ao a de ny herin'ny Yahosoa ny miaraka amin'ny ziady a tsy mila nininona maka tsy makary. De ozy anao miteny hoe ko manino izy raha nakafotaka sy ny karazana zay no mahafinaritra anazy satria koa hoe tsy maintsy mila an'izany afaka miteny fotsiny izy fa te teny am'ray lehilahy izy hoe andana mandeha makary de lasa makary lay finonona ny tiana jerevana am'ireny hoe raha tena tapenana mariny ve no masonao satria lerangazy hoe mieritreritra hoe raintsika ohatra hoe inona moa zany raha trandety fotsiny de sitranao satria mety misy olona teanao an'izany de ozy aso hoe lasa anao mandeha maka anatin'ny rano ary midana mandeha any mitsapa ny finoana mihitsy izy kera am'izany hevitra zany e hainy atao ngendra de manasitrana iny eo eo e fa zay lay hoe lay finoana ary Yahosoa raha nanasitrana tsy mba nizesizesitra izy de zay lay mahatonga ny hoe anisan'ny sary tonga de olona tsy andeha anatona anazy tsony hoe raha tonga eo koa anao de mety saiko zay ampanaoviny anao voagaky eo anao tsy mety nanasitrana tsony Yahosoa fa ty fotaka de tovy amin'ny masina de andanao mandeha anaty rano ary natao misahirana am'izay zay nitady fanasitranana atria lasa fanasitranana tadiavan'ny olona anazy fa tsy mba famonjeny tsy nety tam'le izy zay tonga ny Yahosoa miteny aza miteniteny satria anana le fahefana ka tsy tiana hoarotina le fahefana zay. Fa ny olona kosany zay ampiasainy devoly a de mitady foana ny zezizesy tiavana am'izany fanasitranana zany satria izy mifandray amin'ny devoly fa zay mifandray amin'ny Yahosoa zao no tenen'ny Yahosoa hoe aza miteniteny rehefa misy fanasitranana ataony de aza miteniteny tsy tiany ange io ny dikan'izay tsy tiany ange io resaka mizezizesy tamin'ny fanasitranana io tsy tiany ange io zany tona aza miteniteny nareo zay ny tena tena amitsika am'izany manome saina de nao nge jevatsika fotsiny le teny hoe tsy azo ataony manandro sy nany manao mazia hoe vetsika kely le teny somary jerevantsika kely io zay raiky izy a zay Léviticus 19:26 Léviticus 19:26 aza homana zavatra misy raha aza manao sikidy na manandro zavatoza mihitsy any mazava be io teny io hoe aza manao sikidy ianao na manandro lalàna zany fa tsy misy hoe io manandro foana ianao ny lalakalenao de manandro ianao na hoe mijery daty ianao de manandro izy moa tsy mahafantatra hoe rehefa miseho ny volana de tsinam-bolana zay ny fiteny olombelona ary rehefa makary rehefa mekely ny volana de mematy ny volana ozy ny olona maizy ny volana ozy ny olona izy any tsy mahafantatra an'izany olombelona rehetra na zazakely mahafantatra hoe maizina ny volany mazava ny volany izany tsy hay an'izany zany ange lozika am'ty tany ty rehefa hitanao fa maizina ny volana de maizim-bolana izy fa tsisy adikany hoe manandro zany tena maro aza manao an'izany hevitra zany ela hoe tsy maintsy anarina dolo le rehetra satria Yahosoa zany tsy manao an'izany sa tsy manandro zany tsy misikidy ary tsy manao mazia zatsika hoe hijery toeraka hafa indray am'izay tenin'Andriamanitra zay any miandry kely vedivety aloha tsika fa hijery teny kely tsika mandra-pahitatsika anazy aloha jery kely indray tsika teny hafa indray aloha fa misy lavako anazy kely zay aloha le momba any amin'ny fanandrona ovaketsika zao ny ten'Andriamanitra
amin'ny teny frantsay aloha vakeloatsika amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay am'zay ditatsika misy hoe tena teny frantsay misy le resaka mazie zany ao amin'ny 2 Chroniques 33 chapitre 6 zany hoe tantara faharoa toko fatelo amby telopolo andiny fahenina hoe tiany zava-doza zany ty il fit passer ses fils par le feu zany hoe alefa mandeha ao anatin'ny afo ny zanany zany dans la vallée des fils de Hinnom ao anatin'ny namoety hoe vale amin'ny teny gasy tany lemaka angambany izy zany zao ataontsika hoe tany lemaka zany zanaky Hinnom zany il observait les nuages et les serpents ary mijery ny abakabaka ery sy ny bibilava pour en tirer des pronostics mba hahafahanjareo maminany ny zavatra miseho zany ele mamotra ny manao pronostika reny zany maminany ny zavatra hitranga eo il s'adonnait à la magie de tena miroboka any amin'ny resaka magie zany tsy misy idirany hoe magie noir eto na magie blanc fa nefa magie de magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits ary miantsony le fanahy izy et qui prédisait l'avenir azay milaza ny zavatra ho avy any koa il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ary nanao zay raha teo mason'ilay Andriamanitra tsy toy izy afin de l'irriter mba hakasika anazy mba zavabe io teny io hoe tena le magie za tsy fanao le magie tsy misy Andriamanitra nametraka nanome lalananao magie zany fa zatra tena tsy fanao zany tsy azo atao mihitsy ka za tena miteny amitsika rehetra mihitsy ny hoe mba mitandrema tsara amy zatra misy sy ny atao fa tsy fanao ny zatra miady amin'Andriamanitra zay Isaïe de 6 ici toko faharoa andiny fahenina car tu as abandonné ton peuple ary de niala tamin'ny firenenao ianao la maison de Jacob lay tranon'Israely parce qu'ils sont pleins de l'Orient satria feno ny zavatra avy any atsinanana izy et a donné à la magie ary de niroboka tao anatin'ny fanaovana magie comme les Philistins zay ohatran'ireo Filistinareo zava-doza zany tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany resaka magie fa mieritrerety ianao fa raha ny alany tsy misy azany hoe magie blanche magie noir zany fa rehefa magie de magie tsy tokony ataonao mihitsy zany novinoviana ny fahendrena zany aza miditra am'zany Galatiana 5:20 voalazany ten'Andriamanitra ato fa tena mialanao amin'ny magie Galatiens 5:20 leo vakeko amin'ny teny rehetrarehetra mihitsy izy amin'ny teny frantsay no amakitsika anazy Galatiens 5:20 zany Galatiens 5:20 or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution re moa ary ny asanofo de zao ny zava-doza rehetra mikasika ny faratsiana zany andininy faharoapolo l'idolâtrie fanimpotsampy zany la magie ny fanaovana magie olona ao anatin'ny nofo eny manao an'zany magie zany tsy misy fitenenina mihitsy eto hoe magie noir na magie blanc fa rehefa magie de magie ary zay ny tenenako hoe miainy ao asoa kosa ny fahefanany azy créateur izy amin'ny mampamorona anazy mainy zahatra rehetra azay tiany atao mety daholo aminazy ary tsy manana tsy nifandray tamin'izy izy fa anazy daholo ny fahefana zay teny io zay mety aminy ao fa ny olona manao magie sy manao reny kabala sy mahasamihafa reny kosany mifandray amy zareo ambony ao mifandray amy devoly sy ny satana ny loza am'ireny zay ny loza am'ireny zany ka nanjiosy raha manao an'io izy jiosy manao an'io mihitsy fa mietrereta mitandrema daholo fa zay ady mampianatra hoe ny forsanay ato amin'ny aosoa kosany de tsy mampiasa an'zany ary tsy mila zany ary tsy ifandray am'zany fa ilay créateur ny tompon'ny force Yahoshua anarany zanaky dada Yavazy tout le monde a été créé par lui zany hoe ny zava-rehetra de niforonona tamin'ny alalany ka raha izy tamin'ny alalany no niforonana zava-rehetra ao aminy fahefana ny dikan'izay ka ny fahefan'le mpamorona de tsy mila ninninona fa zay tiany sy mahafinaritra anazy afaka miteny zay tiany izy ary afaka manao zay tiany izy tsy azo interpréter zany satria anazy reo io force io anasy ny dadany tompony zany izy fa ny olona manao ny akoatran'zay kosany ny manano sy misikidy maro samihafa mifandray amy devoly reo zay le tenenako hoe aza miditra am'zany
zay le Yahosoa tena izy a, Yahosoa toriny ziadia ary ny dadamary Yahva. Misaotra ny dada Yahva sy Yahosoa tsika ny amin'izany teny zany a, manatona ny Yahosoa daholo amintsika fa zany ny tena mpamonjy zany. Zany ny tena tompony hery sy ny fahefana zany. Manatona anazy. Voninahitra ho an'ny dadamary Yahva. Voninahitra ho an'ny Yahosoa ary hivavakantsika ny amin'izany teny zany. Misaotra betsaka dadamary Yahva noho ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka ny amin'ny hasoavanao indrindra mandeha an'izao teny sy afatra izao. Mamalia hivavaka ny mamalia antso. Tonga ny fotoana ampahafantarana ny olona ambony tany ny hery sy ny fahefany lanitra izay avy any aminao dada Yahva. Fa ianao no nahary ny lanitra nahary ny lanitra ambony, nahary ny tany ambany sy izay rehetra eo aminy. Asa ny tananao daholo zany rehetra zany. Aseho hiara fa tena tompony zavatra rehetra ianao. Aseho fa ianao ny tompony fahefana. Anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny tamaso ny tsy tamaso. Ianao ny tompony saina, ianao ny tompony fandidiana, ianao ny tompony hery sy ny tanjaka. Anao ny daholo ny zavatra rehetra. Hatrany amin'ny angovo rehetrarehetra, ianao daholo ny tompony reny. Tsy misy manana an'ireny afa-tsy ianao rery ihany. Esorinao iny dia tsisy trony, ary raha averinao iny dia misy indray. Ianao ny tompony aina sy ny hery ary ny fahefana. Dada malala Yahva, voninahitra omeny izay ady anao mandrakariva mandrakizay. Dia ianao sy Yahosoa. Tahio ny teny, tena hitondra famonjena ho an'ny olona, hitondra fanavotana ho an'ny olona. Mamalia hivavaka ary mamalia antso, hitany teny rehetra ianao. Sambatra izay miaraka aminao, sambatra izay mandre an'izao teninao izao, sambatra izay mahita ny hatsaranao. Voninahitra no dadamala Yahva. Sokafo ny sain'ny olona alala sy andre an'izao teny marina zao, ary aseho anazy fa tena fitiavana ianao, fitiavana mandrakizay. Saotra betsaka dadamala Yahva. Saotra ny amin'ny teny rehetra sy ny menao sy ny mbola omenao indray. Voninahitra anao mandrakizay dadamala Yahva. Amin'ny anaran'ny Yahosoa. Halleluja. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny androany. Mirary sotsika dia samy teny Yahosoa ho amin'ny fampianarana manaraka indray. Filomaton.